Mofonaina isan'andro atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Falamiraba antsika revako malala tratety Alarobia voalohany volana Martsa ity ny Mofonaina voalahatra ho antsika anio dia ny bokin'ny mpanjaka faharoa toko faharoapolo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahafito. Mpanjaka faharoa toko faharoapolo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahafito. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ry havako. Hatamin'izany androany dia narary saiky maty Ezekia ary Isaia mpaminany zanaka Moza nakao aminy ka nilaza taminy hoe izao no lazain'i Jehova, afaro ny ankonanao fa ho faty ianao fa tsy ho velona. Dia nitodika nakany amin'ny rindrina izy ka nivavaka tamin'i Jehova engany ka ho tsarovanao ny nandehanako teo anatrehanao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny foko rehetra, ary ny nanaovako izay tsara eo masonao dia nitomany mafy dia mafy. Ary raha tsy mbola tafavoaka ny tanàna avoany saya dia tonga tamin'ny tenin'i Jehova nanao hoe miverena kalazao amin'ny Ezekia mpaminany ny oloko hoe izao no lazain'i Jehova Andriamanitra Davida rainao, efa noenoko ny fitarainanao ary efa hitako ny ranomasonao, indro asitrina anao ka raha afaka mpitso dia hiakatra ao an-tranon'i Jehova ianao. Ary ampiko 10 taona ny andronao sady hamonjy anao sy ity tanàna ity amin'ny tanàn'ny mpanjakany Asiria aho, ary ary ity tanàna ity aho noho ny amin'ny tenako sy Davida mpanompoko. Ary hoy Isaia, makape-pana viavy ary tena lainy ka napetany tamin'ny vay dia sitrany izy. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Isan'ny mpanjaka endry tao amin'ny Joda i Ezekia ry havako. Endry no izy nifikitra tamin'Andriamanitra. Izy tia an'Andriamanitra. Izy nazoto tamin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Ny bokin'ny tantara faharoa manomboka any amin'ny toko 7 ka hatrany amin'ny toko 13 dia mitantara ny antsipirian'ny nanjakany Ezekia mpanjaka tany amin'ny Joda. Ary tsy hoe filaza fotsiny vavaka Ezekia fa tena marina raha ny tena izy manao hoe engany ka ho tsarovanao nandehanako teo anatrehanao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny foko rehetra, ary nanaovako izay tsara eo masonao. Dika izany dia izao fantatra Ezekia tsara ny zavatra nataony tamin'Andriamanitra, ary fantatr'Andriamanitra koa matoa ny tompony teny tamin'ny Isaia hoe mandehany ianao miverina makany amin'ny Ezekia fa marary izy, reko ny tarainany aho satria efa nanapa-kevitra fa ho faty izy dia izao satria nitaraina izy dia izao mandany ianao miverina ka teneno aminy fa ampiko 10 taona ny andro iainany. Izany hoe fantatr'Andriamanitra koa ny toepony Ezekia, fantatr'Andriamanitra tsara ny fitiavany Ezekia an'Andriamanitra. Ary raha toa ka somary matsiaro kely mamaky ny toko 7 amin'ny bokin'ny tantara faharoa tsika dia mahita ny hoe vao nanomboka teo amin'ny fanjakany Ezekia 10 taona teo Ezekia nanomboka nanjaka, vao nanomboka teo amin'ny fitondrana ny fanjakan'ny Joda Ezekia dia izao nataony voalohany indrindra dia izao namerina tamin'ny laoniny ny fivavahana tamin'Andriamanitra. Ny firehetam-pony Ezekia tamin'ny fivavahana tamin'Andriamanitra, naverina tamin'ny laoniny ny fikojana sy fanamboarana ny tranon'Andriamanitra, nosokafany ray ny tempoly. Ary tsy vitan'izany tsy hoe namboariny tsara tarehy fotsiny ny tempoly na nikojakojainy fotsiny ny tempoly na namboariny ho mendrika ny voninahitr'Andriamanitra ny tempoly, fa izao ny taoniny koa ny mpisorona sy ny mpitondra vavahana handeha amin'ny fahamasinana. Izany hoe tsy endrika ivelany fotsiny ny fivavahana tamin'ny Ezekia mpaminany, tsy tamin'ny Ezekia mpanjaka, tsy endrika ivelany fotsiny tamin'ny Ezekia izany hoe fivavahana izany, fa izao nasainy nanamasy tena ny mpisorona. Izy manao hoe ianareo angeny vao antso e, ianareo no natokan'i Jehova, napetraka Ezekia tamin'ny toerany mihitsy ny fanompon'ny mpisorona.
tsy mba nanivaiva ny fanompon'ny mpisorony izy, nanaja ny fanompon'ny mpaminany izy. Hitatsika Ezekimpanjaka dia fanirasera tamin'ny Isaia zanaky Amoza, Isaia mpaminany, no ajainy Ezeky tsara ireo karazam-panompona tao amin'ny tempoly. Na io ny mpisorona eny ny mpaminany mo somary ivelan'ny tempoly nefa ao anatiny ihany satria mamerina ny olona amin'Andriamanitra. Napetraky Ezeky tamin'ny toerany tsara ny fivavahana, nataony Ezeky ho zava-dehibe ny fahamasinan'ny fitaovam-pivavahana sy ny fahamasinan'ny mpanompon'Andriamanitra. Fa tsy zay ihany naiterany izy manao hoe tsarovy tompo nandehanako teo anatrehanao. De Ezeky nandrava ny fanompo-tsampy, nandrava reo fanompo-tsampy ary nitety faritra nanentana ny olona hankalaza ny Paska. Aza tonoina fa nandritra ny taona maro ny Paska de tsy nankalaza iny. Itsika zao akaiky ny Paska satria atao anatin'ny fotoanany karema isika, afaka herinandro vitsivitsy de ankalaza ny Paska. Ny Paska korona de afatr'Andriamanitra tao amin'ny bokin'ny Exodosy hoe ho tsarovany taranakao zao izao Paska izao, de zao ny zanak'Israely nge tsy hoe nankalaza ny Paska isan-taona. Fa Ezeky mpaminany no namerina ny fankalazana ny Paska indray. Zany rehetra zany de ahitana lay fitiavany Ezeky an'Andriamanitra. Ary tsy vitan'izany ihany fa nampitainy tamin'ny vahoaka i fitiavany an'Andriamanitra io. Zay le dikan'le teny hoe mba tsarovy Andriamanitra, enganieka ho tsarovanao, nandehanako teo anatrehanao tamin'ny fahamarinana. Ary rehefa ao anatin'ny aretina mafy Ezeky de nampatsiaro an'izay an'Andriamanitra izy. Nampatsiahy an'izay tao anatin'ny fanetretena nefa izy, satria mbola teo velona izy, mbola teo salama izy, ary fantany Andriamanitra tiany Ezeky, tsy hoe tsy tiany Ezeky izy. Matoa Andriamanitra niteny tamin'ny Ezeky hoe ho faty ianao fa tsy ho velona. De ahafahany Ezeky miomana, afara ozy miankonanao. Andriamanitra no niteneny zany. Eto zany Andriamanitra dia tsy hoe raha tsy fanahy tamin'ny Ezeky izy sanatria ny vava, satria akany Ezeky ho faty de hoe tsy hoe raha tsy fanahy, fefa fandaharany maha olombelona ny vavatesana. De niteny tamin'ny Ezeky fotsiny izy manao hoe ho faty ianao de homany ny taranakao fa tonga ny fotoana. Saingy Ezeky mbola teo velona. Eo amin'ny 440 taona nanjaka any Ezeky io dia nitomany Ezeky. Azontsika rehefa malala rehefa mangatady zavatra amin'Andriamanitra, manana zavatra mba hoentina ve eo anatrehan'Andriamanitra, mba ho tsarovana ve eo anatrehan'Andriamanitra. Marina loatra fa tsy afaka hifandahatra amin'Andriamanitra isika, marina loatra fa tsy tsara isika, marina loatra fa tsy afaka mijoro manana zavatra ho tanisay eo anatrehan'Andriamanitra satria mpanota. Fa izao mba misy ahay ve zavatra azonao resahana amin'Andriamanitra hoe tompo, mba inona mba nataoko anao ao anatin'ny fanetretena. Tsy anao sy ny olombelona io fe anao sy Andriamanitra rery. Zay dikan'le hoe de nitodika tany amin'ny rindrina Ezeky ary nitomany mafy dia mafy. Izany hoe niresaka tamin'Andriamanitra manginy izy de nitanisy hoe Andriamanitra zange tianao e, ohatrany mba nisy ihany nataoko anao, ohatrany tianao ihany aho. Ezeky tsy ndanisa zany tamin'ny olo hoe za kosa ke za nanao an'izao anao Andriamanitra. Tsy ny fitanisany Ezeky tamin'ny olona ny zava-dehibe fa nitanisa tamin'Andriamanitra manginginy izy. Azontsika rehefa koa malala raha mba misy zavatra tanisaina manokana amin'Andriamanitra hoe tompo, mba tsika mianaka ihany no miresaka tompo, mba nisy zavatra nataoko anao ihany tompo. Tsy hoe fitanisana de fitanisana iady varotra amin'Andriamanitra loatra, fa ilazany mpanjaka faharoa hoe misy dinidinika ifanaovantsika amin'Andriamanitra, mba manakolazaina tamin'ny asan'Andriamanitra ve ianao, mba manakolazaina tamin'ny fahatsara-piainana nataonao an'ny hafa, nataonao an'Andriamanitra ve ianao. Fa Ezeky mpaminany de nanakolazaina be dehibe satria tian'Andriamanitra izy. Le avako Andriamanitra de mandinika ny fon'ny olona ary mampatsiaro ny toritenina mpanompon'Andriamanitra anankiray tsony RAKOTONAVALONA Johnson manao hoe na de matanjaka sy mahery ary Andriamanitra de zao
malefaka sy malemy eo anatrehan'ny fibebahan'ny olona sy ny fifonan'ny olona. Zay maray be fitiavana azy. Na dia Andriamanitra matanjaka sy mahery, manana be voninahitra, tsy haitohaina, iavy Sabaoth ao ny teny Hebreo, Andriamanitra tsy haitohaina, mpitaritafika, de zao malemy eo anatrehan'ny fibebahan'ny olona, mangoraka eo anatrehan'ny fibebahan'ny olona. Atria mahatonga amin'ny mpanao salama ny teny manao hoe ny fotorotoro ange Andriamanitra tsy mba ataonao tsinitsiny. Fotorotoro ny Ezeka eto, ny tomaniny tratratratra, ny tompo zao ve ny fifandraisako sy ny fiafarako aminao, de afoinao ve iaho. Dia eo ny eo ihany Isaia mpaminany, eo ny eo ihany io le hoe misy vavaka agnata, misy valimbavaka eo ny eo, dratray misy valimbavaka miandry kely, dratray misy valimbavaka elaela kely vao tonga, dratray misy valimbavaka mivaly amin'ny endriny hafa mihitsy, dratray misy valimbavaka fitateraka amin'ny ampahany, fa misy fotoana ny valimbavaka mivaly eo ny eo. Le Ezekia eto de zao mivaly eo ny eo. Hoy ny tompo tamin'ny Isaia mpaminany manao hoe mandeha nandray anao miverina ka tenenao mpanapaka manao hoe amin'ny Ezekia mpanapaka ny oloko hoe no enoko ny fitarainanao, hitako ny ranomasonao asitrananao aho. Isaia mpaminany moa tsy taka ny Jona, fa raha i Jona taka zany io Jona mpaminany mangamba hoe manao hoe aka ianao nge Andriamanitra mova azy takany hoe ankato faran'iny ary any de nirebiribenao fotsiny, ianao ve tsy efa niteny hoe zao de lasa zao ndray asainao miverina any. Fa eto moa Isaia mpaminany de olo matoky, nasian'Andriamanitra ny laza izy manao hoe ho faty ianao, eo ny eo ihany ndray dia nasian'Andriamanitra miteny mandana ndray ianao miverina, de teneny hoe tsy ho faty ndray izy. Zay le fahatsora ny mpaminany. Ny mpaminany de zao milaza zay azain'Andriamanitra lazainy. Eo izy miteny amin'ny Ezekia mpanjaka ho faty ianao, fa zay no nahafatr'Andriamanitra, ho faty ianao de ho maniny taranakao. Kelikely eo mbola mandeha tsy afaka firy minitra na afaka firy ora, de zao indray miverina ndray mijokojoko zay ihany tena manao hoe ho velona ndray ianao, ho velona ianao satria ren'Andriamanitra ny fifonanao. Levako malala mampianatra atsika ity tantara ity ny hoe zava-dehibe ny fifonana sy ny fibebahana atao eo anatrehan'Andriamanitra, ny fampantsiahivana an'Andriamanitra ny fitiavantsika azy. Raha toa ka makalesona ny amin'ny tantaran'ny Ezekia mpanjaka isika, de faravakely nreto zavatra roa na telo reto. Voalohany de zao, Ezekia mpanjaka zay manome lesona atsika eto de zao tsy mba nanamaivana ny asa nampanaovin'Andriamanitra azy, tsy mba nanao kitoto ny asa nasain'Andriamanitra natao. Tianao ny ho ela velona, tianao ny ho henon'Andriamanitra, tianao ny hoe ren'Andriamanitra ny sentiny fonao amin'ny fotoana zay ilanao an'izany, de zao mianara amin'ny Ezekia. Aza mba amaivanina, aza tsinitsoniavina, aza atao rainazina zara fa vita ny asa fanompona sain'Andriamanitra ataonao. Ezekia mpaminany tsy mandry andro, tsy mandry alina. Ezekia mpaminany nitotototo nanao tamin'ny fony zany asa izany, ary tsy vitan'izany ihany fa nitaonany olona anao amin'ny fitiavana. Afaka malala lesona voalohany zay, aza atao ambanin-javatra ny asan'Andriamanitra, aza atao ho maivane ity fanomponan'Andriamanitra ity, aza atao zandrinasy ity fanomponan'Andriamanitra ity, fa ataovy amin'ny fo, ataovy amin'ny fitiavana, mba sitrany tahaka zao nataony Ezekia. Ataoko hoe sitrany moa manan-javatra hampatsiahivina, manan-javatra hifampitiniana amin'ny tompo ahy ianao. Fa ny faharoa de zao, raha mamaky ity andininy ity isika, de izao koa no asehony tantaran'ny Ezekia. Mahaiza misaotra an'Andriamanitra, aza miandro zavatra be dehibe vao misaotra an'Andriamanitra, aza miandro hoe efa miandro fahagagana be. Fa Ezekia nge raha ny toko faha 9 amin'ny bokyny tantara faharoa io de zao olona na insaotra an'Andriamanitra, na insaotra an'Andriamanitra tam'izay madinika aza, izay neverinao kely aza, de na insaotra an'Andriamanitra. Fa
fa betsaka ny olona tsy mahay misaotra an'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra tsy mahay misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra heveriny ke zany koa ve de isaorana an'Andriamanitra, sakafo ve de isaorana an'Andriamanitra, na fitafiana ve de isaorana an'Andriamanitra. Fa raha tsy fahagagana goavana be lehibe hoe asa tsy fantatro fahasitranana amin'ny aretina, raha tsy hoe tsy fantatro fiakarana amina voninahitra maha-olombelona inona ve vao isaotra an'Andriamanitra. Fa ny antsoina hoe olona matoky tahaka ny Ezekia de zao mahaiza misaotra an'Andriamanitra, am'izay omeny anao na kely na lehibe. Ary efa nytenenin' Jesosy ange izay mahatoky amin'ny kely no manapaka amin'ny be, izay mahay mankasitraka amin'ny kely no omen'Andriamanitra hanapaka ny be. Afaka malala aokary ay ankasitraka an'Andriamanitra ianao am'izay kely mety ho feritreretanao azy, fa lehibe koa natren'Andriamanitra. Fa mahaiza misaotra, mahaiza mankasitraka amin'ny fiainana isan'andro, aza miandro fahagagana lehibe de lehibe fa ataovy zany. Fa ny fahatelo zay ampianariny Ezekia mpanjakatsika rehefa koa malala amin'ity toetrany ity de zao mahaiza koa nefany mametraka an'Andriamanitra amin'ny voninahitra tokony isy azy. Any amin'ny Ezekia toko tantara faharoa toko roa amby telopolo any de ndray maka Ezekia dia nisiraky ny mpanjakany Babilona. Ezekia dia nomen'Andriamanitra zay rehetra nylay, na voninahitra io na harena maha olombelona io de nomen'Andriamanitra any Ezekia zany. Ary amin'ity toko faharoapolo ity moa dia sitrany Ezekia ary nampandresen'Andriamanitra tamin'ny fahavalony, tsy hoe sitrana tamin'ny aretiny any Ezekia fa noresen'Andriamanitra koa ny fahavalony Ezekia. Amin'ny taona faha-efatra ambin'ny folo io sady sitrany Ezekia no nandresy ny fitafy kisankeriba, nahatratra olona 7 alina mahery no miaramila 10 hetsy mahery no miaramila ny sankeriba novonony anjely. Fantatsika ny tantara, raha ohatra ka tonga hanafika ny Joda ny miaramila ny sankeriba ny Asiriana, dia ny anjely mihitsy ny rahan'Andriamanitra nandripaka ny fahavalo zay nanafika ny Joda noho ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Ezekia. Saingy zao rehefa koa malala ndray maka ndra ny mpanjakany Babilona hijery ny Joda ny irakany de netiny Ezekia nitety ireo ny atsaran'ny tempoly, ny atsaran'ny trano maro samihafa, dia ny zavatra nitranga de zao lasa nanindraindra teny Ezekia. Betsaka ny olona rehefa mandray zavatra avy amin'Andriamanitra, mandray fitahina manokana avy amin'Andriamanitra ka mitantara amin'ny hafa, mitantara amin'ny manodidina ny fitahin'Andriamanitra na mitantara ny zavatra noraisina tamin'Andriamanitra de zao ndraindray tsy lay voninahitra Andriamanitra ny voatantara fa lay voninahitra olombelona. Lay voninahitra olombelona ndraindray ny voaresaka fa tsy ny voninahitra Andriamanitra. Ary zay mampatahotra rehefa koa malala hoe rehefa mitantara ny fiainantsika isika, mitantara ny lalana nitondran'Andriamanitra antsika isika, mitantara ny manodidina ny fomba zay mahagaga nataon'Andriamanitra atao amin'ny fiainantsika isika, de ndraindray tsy Andriamanitra ny voatantaratsika. Tantaraitsika le izy fa tantaraitsika ho voninahitritsika. Lasa isika ny ivon'ilay fahombiazantsika, lasa isika ny ivon'ilay fahatsarana izay eo amintsika, lasa toy ny fiezahantsika na tonga atsika ho namiratra. Ary de zay ny natonga n'Andriamanitra tezitra tamin'ny Ezekia, nanala helo tamin'ny Ezekia. Zay ny fahalemeny Ezekia, tsisy olombelona tanteraka moa fa de zay ny fahalemeny Ezekia. Nisy fotoana nanakona ny voninahitr'Andriamanitra ny voninahitra Ezekia. Lasa Ezekia no nitantara rehefa miresaka tamin'ilay olona de lasa ny voninahiny lasa betsaka nanoarana kokoa, lasa izy no ivo ny fahombiazana fa tsy Andriamanitra.
afaka malala mety ho fakam-panamazo atsika zany ndraindray satritsika iresaka ny fitahina zava-dehibe zany fijogona vavolombelona zany saingy zao apetrao amin'ny toerana tokony isy azy mandrakarivan'Andriamanitra. Izy ny fototry ny famira-pirata avelan'Andriamanitra misy mizaha toetra atsika nge Andriamanitra hoe manahoana moto ity zanako ty rehefa omeko fitahina rehefa mba hampamira-piratiko rehefa mba mandresy rehefa mba tojo amin'izay fanirinina zay tsy niriny akory raha de nomeko azy move rehefa miresaka izy move tena izaho Andriamanitra no ivony zay resansa ny tenany ary move ny fahombiazany eritreretiny ho avy amin'ny tenany fa tsy avy amin'ny Andriamanitra. Afaka malala ome voninahitra ary Andriamanitra ary apetrao amin'ny toerana tokony isy azy ny tompo. Raha fezina de zao hitan'Andriamanitra ny fitiavanao azy tsy adinin'Andriamanitra zany ary efa nytenany zany raha toy izy manao hoe tena zany ny epistily manao hoe fa fantatrareo fa tsy foana ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Teny eo ny epistily ny Hebreo manao hoe fa Andriamanitra tsy mba tsy marina ka anadino ny fitiavana zay nasehonareo tsy foana ny fikelezanareo aina. Tenenin'ny Paoly amin'ny Koritianina manao hoe mahareta aza miova mitoera mandrakariva amin'ny fitiavanao voalohany hoy any amin'ny Apokalipsy. Afaka malala hitan'Andriamanitra reny fitiavanao azy reny ary izy ihany no mandanja ny fitiavanao azy. Tsy ny olombelona no afaka mandanja ny fitiavanao an'Andriamanitra fa Andriamanitra ihany no manana mizana mandanja ny fitiavanao azy. Ary ny faharoa de zao mahaiza misaotra an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Fahatelo de zao aokenao ay anandratra an'Andriamanitra anandratra ny voninahitra Andriamanitra fa tsy ho azo ny fakapanahy haka ny voninahitra Andriamanitra ho voninahitra. Ivavaka sika tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny anatra zay tsapanay amin'ity soratra masina nomenao anay ity de ny fanetretenanay eo anatrehanao ny tokony isoranay ianao na dia amin'ny madinika indrindra aza ny hitombony fitiavanay ianao isan'andro ary indrindra ny ametrahanay ianao Andriamanitra ivo ny fiainanay ivo ny famira-piratanay reharehanay. Tompo mamendrafo aminay mamelany eloka am'izao fotoana ny karemy zao dia matsiaro raha efa manota ny sitraponay no heverinay ho tsara sy marina ary adinonay fa zay rehetra eo aminay dia avy aminao. Tsy apetrakay amin'ny toerana maharay be fitiavana sy pahary ianao. Songonanay ny voninahitrao. Tompo amindreo fo zahay ary fangio am'izao karemy zao. Aza mahafoy na masaraka anay ianao. Havao zy isan'andro ny fanomponay ianao. Ary ataovy tianao mihoatra noho ny zavatra rehetra zahay. Raha mandalo tsy fahasalamana zahay tahaka ny Ezika de sitrano tompo. Enoy ny vavaka esory ny rofina retina rehetra. Tsisy zava-mahagaga tsy hainao eo amin'ny fahasalamanay fa sitrano zahay tompo. Fa hainao zany. Mivavaka izay tompo. Ampahirizo am'izay rehetra marary. Ampahirizo. Zay fanafody ampiasaina de fantatra efa tahaka ny ampepana aviavy zay nampiasaina Ezika. De aoka ampiasainao tompo ny fanafody. Zay ezanay amin'ny maha olombelona azy sitranay ireny. Fantatra efa fiasana ihany ireny fa ianao ny fanasitranana fa mety ezana sitrana ireo marary. Ireo mitalao aminao. Reo mangetaheta fanasitranana amin'izao karemy zao sitrano tompo. Be famindrampo ianao. De anapaka eo amin'ny fonay sy ny fiainanay ianao ary amela heloka anay noho ny amin'i Jesosy zanakao. Amen.